Mba hafahana manarina indray ny toekarena sy mametraka ny politika nationale ny fanjifana dia tokony hisy ny antsoina hoe ministère de la consommation et de l'avitaillement raha ny sosokevitra avy amin'ny fikambanana miaro ny zony mpanjifa mitondra fanazavana moa ny filohan zany vovonana izany. Ny andrasana amin'ny solombavambaoka dia hoe mba hieritreritra na dia tsy mpanina tanteraka ary izy fa hieritreritra hoe tokony hisy io ministère io satria solombavambaoka zany solombavambaoka hiaro izay ho an'ny vahoaka ka ministère de la consommation et du ravitaillement zany hoe ministère ny famatsina sy ny fanjifana everiko fa andraiky koa mba milaza hoe tokony asiana io ministère io mahasolombavambaoka azy hitanareo angamba no fanaterinay koa ny any amin'ny présidence ary zay ny heverinay fa hoe fa nanaiky moa ny mpanolotsaina manokany hoe ataovy ny dossiernareo hatrany amin'ny organigramme efa mpivitanay hatrany amin'ny organigramme sy ny politique nationale de la consommation eto Madagascar ny tokony tondrasa resaka fanjifana mba tsy hisy olona mosary sy tsy manan-kialofana betsaka intsony eto Madagascar ary zay zany manao fanambo hoe enim-bolana inona zavatra miova eritaona inona zavatra miova rehefa tsy vitanay zay dia alao miala teo satria tsy zany tsy ny olona mahay zavatra ny betsaka vitsy fa ny olona tena tia andraikitra mpandroso ny tanindrazana. Verenina ihany ministère ina moa zany tena tombony amin'ny ho an'ny mpanjifa ny fananana ny ministère io. Ny tombony ho an'ny mpanjifa dia tsotra fiarovana ny zon'ny mpanjifa zany aloha dia tsy maintsy apetraka ao ary io zany ministère ametraka ny politique nationale de la consommation dia ao zao nametraka hiady koa ny ametraka ny cadre juridique sy ny cadre institutionnel ankoatra ny ministère sy ny cadre économique zay tokony hoe ampanantsarana ny fiainan'ny mpanjifa tsirairay avy.